ao anatin'ny vaovao ara-politika atrano no anoizantsika nyizao fampahalalam-baovao izao raha nanambatra moa ny filoha vaovao Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina dia nilaza fa filohan'ny malagasy rehetra ary filoha ho an'ny fisokafana ihany koa manohana tanteraka n'izay foto-kevitra izay hoentin'ny filoha Hery Rajaonarimampianina izay ary moa ny PRM izay tarihany professeur Ralson Roger izay nisy indrindra moa ny fanambarana izay nataony izy ireo tamin'ity androany ity hoarahantsika ny andindiny. Milaza fa manohana ny foto-kevitra fisokafana izay ijoroan'ny filoham-pirenena vaovao Hery Rajaonarimampianina amin'ny PRM tarihan'ny professeur Ralson Roger. Ity antoko ity izay namahana mafy ny tokony isian'ny fifanantonana eo amin'ny filoham-pirenena vaovao Hery Rajaonarimampianina sy ny docteur Jean-Louis Robinson izay mpifaninana tamin'ny fifidianana. Ny PRM moa dia marina aloha fa ao anatin'ny HPM izay. Ary ny HPM moa dia alaka foana ilay toerany hafa voany hatramin'izay mampihavana dia PRM koa torak'izany hatramin'izay koa. Ka io moa nivoakotra ny fifidianana ny andrasana mihitsy izany nivalina ny CES dia lamoaka moa ny CES dia tsy hita izay ambara fa dia izay ny fanapa-kevitra ofisialy dia tsy maintsy mitodika amin'ny manaraka izany tsika. Ny manaraka moa dia hoe ahoana zany no ahafahana hampandrosoana ity firenena ity dia nandrasana moa ny teny nataony Andriamatoa filoha vaovao dia nanambara izy fa vonona izy zany amin'ny hoe hisokatra mba ahafahana zany hampandroso ny firenena dia vonona koa zany amin'ny hoe hampihavana malagasy rehetra izay tianao anatiny zany eritreritry ny PRM tanteraka ka eto moa zay dia no fa taratasy fiarabana azy amin'ny anany azy filoham-pirenena maniry azy koa zany afita tsakany sandavany andraikitra napetrany dia misotra azy koa amin'ny fanapa-keviny hoe hisokatra ary indrindraindrindra misotra azy koa zany amin'ny fieritreretany sy fiheverany fa tokony havana amin'ny malagasy rehetra ka PRM zany dia makasitraka n'izany rehetra zany ary maniry ary tianiko foana moa matetika hoe hatramin'izay hoe rehefa jerena ho any vokatra ny fifidianana inona ny olana moa raha mifanantona izy mirahalahy dia mijery hoe inona ny tokony hitondrana ity firenena ity izay angamba iveriko fa tena vahaolana goavana ka mamporisika an'izany foana ny PRM ary izany zavatra zany moa dia tokony hajanona amin'izay ilay sanatria hoe hiteraka korotana na hiteraka zavatra hafa fa dia izay hampirindra ny fiaraha-miasa natao ary farafaratsy moa raha tena sy nirona amin'izay dia mba hisy ny mpanohitra matanjaka zany eto Madagasikara izay mety ho Andriamatoa Robinson mitarika azy raha misy moa ny fanarahana izy mirahalahy izay irina dinina tokoa vao maika tsara zay firenentsika. Ho an'ny PRM dia fotoanany fanarenana izao taorian'ny krizy lava reny teto amin'ny firenena. Ho an'ity antoko ity dia ilaina ny havana malagasy rehetra ahafahana mampandroso ny firenena.